Miaraba antsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy napakany aminao miankonanao ny mombanao rehetrarehetra any. Jesosy Kristy mamirapiratra vovonany no mitondra izay fiadanana izay eo am-bavahadinao. Ny zavatra hozaraiko aminao anio dia fanazavako ny momba ny hoe ny foty dia classé ao anatin'ny religion, zany hoe système ivavahana. Mety ho gaga ianao amin'izay tosakevitra ataoko fampidirana izay hoe ny foty dia religion, zany hoe tafiditra ao anatin'ny branche fiankofan'ny olona sy ivavahan'ny olona ny foty. Malaza be mantsy amin'izao tsika miresaka izao ny mondial dia samy mirona sy manohana ny ekipany avy ny olona tsirairay. Fa ny zavatra tsy fantatry ny olona dia ilay esprit ao ambadik'izay fironana izay. Ilay teny hoe fironana dia misy fanahy manosika azy ho amin'izay fironana izay. Dia raha tsindriko ifandraiky amin'ny piba zay hozaraintsika, dia izay fanahy manosika azy amin'ny fironana izay no misarika tsikelikely azy, miaspire azy zany ho any amin'ny adoration, fiankofana mivavaka mihitsy. Aza tonga dia mandavy hatrany nareo, fa misy élément vitsivitsy reto hozaraiko amintsika hoe efa religion ny football amin'izao vanim-potoana sy era iainantsika izao, ary zay ny tanjon'ireo namorona azy tamin'izany vanim-potoana izany, niainga tamin'ny zavatra kely hoe sport collectif, niainga tamin'ny resaka hoe compétition sy défi madinidinika, dia notsindrina izay ho national, international, mondial izy amin'izao tsika miresaka izao dia izay le tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe branche religion mondial ny foty. De raha miresaka religion zay isika dia mitovy laharana amin'ny ohatra hoe bouddhisme, ohatra koa hoe ry zareo mpandala ny vaudou, ry zareo athéisme religieux daholo reny, ry zareo judaïsme, ny islam sy ny sisa rehetra, ny christianisme, ao anaty système zay mantsy no maha religion. Tiako tsy piana amintsika ety am-piandohana hoe Jesosy Kristy tsy religion, satria tsy ao anaty système izy, ary zay no antony sehoany. Tany amin'ny testamenta taloha dia nomena tamin'ny alalan'ny religion judaïsme, ary ny système divine napetraka tamin'ny alalan'ny Torah, nampitondraina amin'ny mpanjaka sy ny mpisorona sy ny mpaminany théologie zay, dia napetraka tamin'ny alalan'izay ny religion judaïsme. Fa rehefa niseho Jesosy Kristy dia périmé zay système izay, ary zany ny antony ravany tepoly tsy misy intsony ny hôtel, tsy misy ny efitra masina natao tanana, tsy misy ny zavatra ohatran'izany be da be, ny teny arona sy ny sisa, na dia misy ary ny tahiry an'ireny ao anaty fonoteny antsoina hoe relique. Religion indray zany hoe miverina makany amin'ilay système religieux indray zany ireny olona mitazona sy manindry rita sy manindry rindram-pivavahana amin'ny alalan'ny reny zavatra izay efa notanterahan Jesosy Kristy ireny, ary izay le hika afara nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe tout est accompli, izay cri divine, cri tamin'ny zanak'Andriamanitra, cri tamin'i Jesosy Kristy izay hoe tout est accompli izay dia dikan'izay le hoe vita ny zavatra rehetra. Dia lay tenan Jesosy Kristy indray, iny indray izay tsy système, izay tsy religion judaïsme, fa iny mihitsy lay gloire amin'ny dikateny anankiray, dia amin'ny dikateny anankiray ihany koa mitondra fanazavana, dia iny mihitsy lay endrika fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana. Zay le hoe adorateur en esprit en vérité. Andriamanitra dia mitady olona fatratry izy hivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana,
Jaona toko faefatra de izay no naseho an Jesosy Kristy hoe manombo ny ota amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny zanak'Andriamanitra. Ary tamin'ny voalohany teny atao amin'Andriamanitra, ny teny de Andriamanitra, ny teny tonga nofo hitanay ny voninahitra ny endrika zanak'ilay tokana, de nomboana tamin'izay tenin'Andriamanitra tonga nofo Jesosy Kristy zay ny fahotako sy ny fahotanao nomboana tao anatin'ny tenin'Andriamanitra, de miainga amin'izay tenin'Andriamanitra zay ny fahamarinana, de ny fahamarinana no mitondra antsika any amin'ny véritable spiritualité, any amin'ny vérité. De zay no fanazavana tsotsotrany hoe fanazavana tsotrany hoe mivavaka amin'ny fanasy fahamarinana ao anatin'ny pratika fiainana tahaka ny ainan Jesosy Kristy, mandeha tahaka ny mandehana. Religion ny foty satria raha mandinika isika hitanareo ireo religion isan-karazany ao anaty système religieux ireo dia samy manana ny fiangonan'ireo trano fivoriana ahafahany mampivory ny adeptany sy ny mpinony mouton. De ohatran'izay koa ny football, misy ny Kianja Barea, misy ny Stade de France, misy ny stade isan-karazany ao Qatar izy misy hatramin'ny endrika fivavina sy ny message subliminal zany sady mampita message ihany mampita hafatra ihany misy ihany koa ny sasany ny tory sasany ohatran'ny re endrika filahina ilazana amitsika fa ilay esprit miezaka manindry zavatra sady mampita message ao ambadiky ilay religion. De azonao angambany tiako azavaina amin'izay message ampitaiko izay. Religion ny foty satria tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe copie plagiat hoe io misy trano fiangonana ho an'ny religion isa tokony avy de manangana stade ry zareo, fa misy ihany koa ny hira-piderana. Tanao reo rehefa miditra fiangonana anao de mihirahira-piderana ny mpino sy ny groupe de louange sy ny adorateur sy ny olona rehetra zany izay religieux ao anatin'ilay fiangonana. De ohatran'izay mihitsy koa ny mpilalao football mihirahira national, ny club de supporter sy ny karazana fiderana rehetra ho fanohanana ny ekipa fa misy esprit incarnena sy invokena adorena ao ambadiky reny. Religion tompoko ny foot, religion ny foot. Ary zany no antony hymne national iraina alohan'ny match national, international, mondial tahaka andrina, miaraka amin'ny club de supporter midera sy mihira araka ny sentim-pony sy ny sentiment avy, fa izay le niteneniko tany am-piandohana teo hoe esprit daholo no manosika ny olona makany amin'izay etsika izay jusqu'à ce que hoe tanteraky lay fana ny fikendrena ampiakoka n'ilay olona amin'ilay dieu de foot. Toy izy antsika ihany hoe religion ny foot satria tena misy ihany koa ny rakotra aloha tahaka ny mpino mandoa rakotra sy ampahafolo-karena sy mandoa voalombokatra, mandoa karatra adidy sy fandraisana any amin'ireny religion isan-karazany reny. De tsy inona izany fa raha ohatra hoe rehefa hijery final ao Qatar ianao de mandoa vidim-pidirana, na ohatra hoe hijery match international ohatra hoe Sénégal contre Barea ianao amin'ny kianja Barea Mahamasina de mandoa vidim-pidirana. Iny le rakotra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra tahaka ny fiangonana isan-karazany. De le Andriamanitra zany mazava ho azy satria Andriamanitra ny foty ny ampandrosoana eto de ny fédération sy ny sisa rehetra sy ny tontolo ny football no ampandrosoana amin'ny alalany fandoavanao an'iny rakotra iny. Religion ny foty satria misy filazan-draharaha, de tsy inona ny filazan-draharaha fa ny gazety ny Tatasika, ny Mercato Foot, ny Canal 21 sy ny sisa rehetra mankalaza ny Messi, ny Ronaldo sy ny programme anasa rehetra, ny fandraika amin'ny foot, ny vola miditra, ny vola mivoaka, ny transfert d'argent, ny transfert de joueurs sy ny resaka mamoana en jeu ao anatin'izany. Tsy misy valaka amin'ny zava-misy anaty fiangonana mihitsy hoe izao ny vola miditra, izao ny ezaka fananganana ny tamboho, izao ny vola azo tamin'ny fetin'ny zanakam-pelezana sy ny ohatran'izany.
zany izao a de atao filazandraraha atao detay a amin'ny gazety hainao manjery mpiara-miasa amindry zareo a ao anatin'ilay système religieux foty a dia miara-miasa amindry zareo a ny média sy ny mpanao gazety. Religion ny foty ary mandinitsika ny religion ohatra ny catholicisme zao a de misy any foibe Vatican, misy any papa, de misy ny évêque, ny cardinal, misy ny ainsi de suite arborescence ny resahako zany, misy atraty amin'ny mopera sy ny frera tsotra, de ohatran'izay mihitsy koa ny foty eo fédération internationale, fédération nationale, de misy ny lehibe ny fédération, ministre ny sport atraty amin'ny entraîneur sy ny mpanazatra madinidinika toy ny hoe mpampianatra sekoly alahady mpampianatra sekoly sabata any anatin'ny religion isan-karazany. Atreo mbola betsaka ny indisy azo ambaratsika hoe religion ny foty, atreo be da be manohatra an'izany zavatra resantsika izany ary tsy te handray an'izany satria ny anton'izay de efa manomboka petit à petit izy mifikitra amin'ilay religion football. Ary zany ke ny zavatra hita rehefa maresy ohatra hoe ny ekipam-pirenena marokana na resy dia monsieur manifester amin'izay le esprit mandrava zavatra, manimba zavatra, mandorondoro zavatra avec le drapeau sy ny sisa rehetra, izay tsy esprit selon ny bonne nouvelle sy évangile vokatry ny fanahy. Ary miarahantsika nahita tamin'ny Barea à l'époque tafakatra quart de finale sy ny sisa rehetra, tena hoe ny émotion sy ny sentiment ny olona rehetra miara mirona sy miara mitepo am'le izy, tena tsapanao mihitsy le hoe petit à petit tena tafitra ao anaty dépendance ny génération. Ary zay le religion dia ao anatin'izay resaka hoe dépendance sy fiakinan-doha izay mianki-po izay de misy mihitsy ny mamoy ny ainy, misy mamoy ny arenany miloka be, misy tena hoe latsadranomaso efa manomboka toucher ny émotion le plus profond an'ilay olona zany efa manomboka toucher ny tenin'Andriamanitra ihany anefa ny tokony atateraka an'izay araka le voalazany amin'ny Hébreu, bokin'ny Hébreu hoe fa ny tenin'Andriamanitra maranitra mihoatra ny sabatra roarera, manindrona amin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tsoka sy ny tony. Ora anefa eto misy an'ilay fo makasika misy an'ity resaka foty ity, ty religion foty ity, makasika ny émotion an'ny génération am'izao dia mitranché ny any amin'ny fisainany sy ny fieritreretany any, manomboka zany mandrovitra anazy, manomboka manimba ny émotion, manomboka mahatonga an'le olona misy état akoatra ny fiainany, zay le grave be zay, manomboka toucher ny fanahy ny amin'le olona, grave be zay. Dia petit à petit am'izay zany mahatonga an'ireny hoe lasa idolatra amin'ny Messi, lasa idolatra amin'ny Ronaldo, lasa mianki-po amin'ny ekipa anankiray de tena hoe mivavaka mihitsy. Hitanao rehefa mijery mondial nanao hoe misy olona tena mivavaka mihitsy eo ampadakana penalty mba ho faty ny penalty, fa tsy le vavaka zany tsy misadresser amin'ny resaka esprit salut famonjena ho azy sy ny ankonana, fa am'le foty izy no mivavaka hoe mba ho tafiditra ao anatin'le arato kely iny lay baolina kely tsy haiko firy centimètre ilazana amitsika fa hoe malin tena fetsy ny démonie. Petit à petit anao tena vitany mihitsy no mamily anao tsikelikely amin'ity religion football ity ho any amin'ny perdition petit à petit. Ary zay orientation zay ohatra hoe eto anao, eto amin'ny toerana misy anao eto anao, ohatran'le hitanao mandefa fusée reny, eto amin'ny toerana misy anao eto anao ozy anao hoe tsara toerana mahitsy fa mitongilana kely fotsiny iny, fa any amin'ny destination iny tena miataka amina kilometra maro mihitsy, zany hoe tokony tonga any amin'ny planeta Mars ianao de any amin'ny planeta Saturne anao no miaterira, satria dévier millimètre eo amin'le toeranao fotsiny, lay position, lay centrification anao, lay tokony fijoroinao anatin'ny centre de gravité, fitoeranao eo ambonin'ny filazantsara voaoziny lay religion foty de tsy any amin'le destination paradis misy anao fa any amin'ny destination fitomanina sy fikitrohanify afo be, satria nanompo sy nanankin-doha tamin'ilay resaka religion foty isika. Resaka esprit isika, religion ny foty ary exposé en danger be mihitsy ny mpino
rehefa tena tafiditra ao anatin'io foto io satria tsy mijanona fotsiny am'le irapiderana rakotra filazandrara sy ny sisa rehetra teo a ity religion foto ity fa hatrany amin'ny resaka sakrifisy sorona ohatrany tany amin'ny testamenta taloha maka biby de vonoina de alaina ny rany de expiation ho fanadiovana no fahotana sy ny ohatran'izay de ohatran'izay ihany koa ny objectif ny satana io manao sorona izy tahaka ny fikendrena exode paska amon'ny lamato zanaka Israela sy ny fikendrena tamin'ny andron'ny Estera andripaka ny jiosy sy ny fikendrena namona an Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana satana daholo ny ambadika izany rehetrarehetra izany lay usurpation ny famarinan'ny baiboly hitroka rahan'olona hitroka aina haka ny ainao satria ny soratra masina mazava hoe satana dia efa voatsara izy ny andrinan'izao tontolo zao ary efa fatany fa kely sisany androny dia mandrofotsy izy de le resaka sorona eto grave be satria raha nandinikinareo à l'époque nisy faty olona Paris à Sénégal 9 septembre 2018 bousculade teo Mahamasina resaka sacrifice reny satana no manetsika mietsika amin'ny alalan'ilay bousculade resaka esprit créen le mouvement de foule any amin'ny tontolo ara-panahy ny expérience no idévoilenao an'izany de ohatran'izany reny resaka oliganks nisy faty olona be da be France Brésil à l'époque tany Mexique 1986 race quart de finale ny Brésil tellement efa tena tafiditra ao anatin'le religion ny supporteur brésilien de tafiditra tao anaty déception zay le niteneny teo pièce montée ny satana afahany misarika anao any amin'ny fahafatesana fahaverezana de betsaka no namony tena après Antiropie France Brésil resy Brésil tena mampolony maro ny olona namony tena vokatra izay defety izay ainsi de suite be da be ny sorona ataon'ny satana amin'ity resaka religion foty ity ka par rapport amin'izay zavatra noresantsika izay dia misy tenin'Andriamanitra vakiko ho antsika ny Galatiana 5:24-25 no vakiko amintsika de tsy asiko interprétation fa anjaranao no mandal libre arbitre fontsika za mizara fotsiny de anjaranao no mandinika sy mitsakotsako par rapport amin'ny partageko zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Galatiana 5:5 andiny fa 4:20 sy 5:20 mivaky toy izao fa izay ihany Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana 5:20 raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy anjaranao no manakotsako a partir an'izay hoe efa nanolo tenan'i Kristy Jesosy fianao sa mbola mitoetra amin'ny resaka religion foty sady tsy mafana tsy mangatsika entre ny foty sy ny fivavahana mampifangaro an'izay religion zay izay manome endrika ihany koa n'ilay religion mondiale hoe communisme afangaro daholo ny zavatra rehetrarehetra petsaka ny azo ambara fa ny amaranako azy de hoia hoe tsy tongatonga ho azy reny resaka barea ombana kely symbolika natao ho symbole ny ekipa pirenena barea ireny fa misy fifandraisany amin'ny resaka exodosy toko 2:30 andiny voalohany hatramin'ny 4:40 resaka vodoro rehefa nivoaka avy tany amin'ny fanandevozana ekiptianina ny vahoaka Israel. Ny afatra mitaiko aminao de hoe religion foty ary ny tanjon'ireo elita mondiale dia micréer karazana religion be da be ohatran'ireny ahafahanao tsy ahita issue de secours fa voafitaka à gauche à droite ianao tsy manana échappatoire ary à la fin ianao takona tanteraka aminao ny filazantsara sy ny heriny ny fijanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty la bonne nouvelle l'évangile de mazava ho azy tsy afaka anananjara amin'ny fiainana mandrakizay ianao veloma tompoko tianao Jesosy